Fanababoana fa tsy fanjanahana na koa hoe fanjanahan-tany no mbola ataon'ny Frantsay sy ny tariny amin'izao fotoana izao, hoy ny Ray aman-dreny ara-drazana Josephin Andriandrainarivo rehefa mijery ny fihetsika sy ny diplomasia ampiariny eto Madagasikara. Ny olona atao hoe zanahana mantsy dia raha ataontsika hoe matetika hitantsika amin'ny olona tsy niteraka ireny zany dia manjanaka zanaka olona hafa na havana io na olon-tsotra. Dia entina ny amin'ny fitsarana dia ho zanahanay ty dia atao dada sy mama zany izay manjanaka na dada na mama dia mandova tombontsoa, mahazo tombontsoa. Fa isika ilay lazaina hoe zanatany tony zany dia tsisy tombontsoa azotsika koa eo anatin'ilay zavatra, fa fiana ohatran'ny fary na ohatran'ny taola mpifika isika dia mandrimandry eo fa ny rindran-damina rehetra izay natao iainana dia rindran-damina manome vahana an'ireo mpambabo rehetrarehetra ireo eto amin'ity fiarahamonitsika ity. Ny zava-dehibe hoy ny fanazavany dia efa miatonga saina io ny vahoaka malagasy ary ny fanontaniana mipetraka koa ankehitriny dia hoe aiza mba anjara toerany anatin'ny ady seza miseho lava eto amin'ny firenena izay tena tadiavin'ireny fianakaviam-be iraisam-pirenena toy ny vondrona Eoropeanina sy ny Sadaika ireny miaraka amin'ny firenena Frantsay. Valalanina tahaka ny rehetra ahako mahita ny toe-java-misy ka mampametraka nyity fanontaniako ity hoe mba ahoana ny anjaran'ny vahoaka maro anisa izay tsy mieritreritra politika fa mieritreritra ny fiainany andavanandro, mieritreritra ny fandriampahalemana, ny fahasalamany, ny fahafahany mivelona sy miary arena, ny fahafahany mizaka ny taniny, tsy voarebireby, tsy voailikilika, tsy voasantotsantoka, ny fahafahany mampianatra ny zanany, ny fahafahany manana antoka. Fa misy zany atao hoe fanjakana izay manana didy amanandraikitra amin'ny raharahantandrazana, raharaham-pirenena ary raharaham-bahoaka izany. Aiza ho aiza ny anjarany, mba ahoana